teraka tao amin'ny Asiera teny Etosy teny foana ny fiainako bandiny Etosy aza teraka tany Komoro Moroni teraka tao Befilatanana teto Antananarivo teraka tany Ivato aloha za tao an-tranonay dia lehibe tany Ivato foana tao amin'ny Rabearivelo afaka baka dia nanohy fianarana indray nianatra teny amin'ny le Séraphin Itosy dia afaka baka tao amin'ny Séraphin zany dia aveo nianatra tao amin'ny NTH dia aveo koa nandeha nakany ivelany dia nianatra tany Afrika Atsimo aveo dia niona tamin'ny FIA sy Diaz dia efa niasa tamin'ny Prince koa moa zany tany amin'ny Natarika fa tao anatin'izay dia zao reko nianatra ny primaire nianatra tao amin'ny Petigny tany amin'ny 8e tany dia efa nitendry gitara dia 2018 no niditra tao amin'ny Tarika dia nitondra an'le anjara briky kely tao amin'ny Tarika hoe zay expérience nalaina tamina mozika be dia be zay dia noentina tao tonga dia nisy harmonie ve? Ie, ohatra ny tonga dia nety aloha ilay zavatra natao e. Tao anatina finamanana zay no hoe niona aloha zany namana zay vao niaraka nitendry dia lasa mety ho azy le izy. Ilay koa moa tsy tonga dia hoe tonga dia vao mifankahita voaloha dia nitendry fa niaraka ny finamanana aloha ilay zavatra dia aveo zay vao niaraka nitendry. Le micomprendre le mozika hoentina no ngeza indrindra rehefa ao anaty Tarika hoe aiza makaiza dia inona le but dia ahoana le son ahoana le vibe le hira zay no hitako hoe ngeza indrindra alohan'le hoe andeha hiseho amin'izay dia nila fotoana kely kokoa. nisy ataoko hoe nisy vision mitovy zany le fomba fijeran'le mozika aloha hoe tsisy niimposé be hoe rehefa tsy zao dia tsy mety rehefa tsy zao fa tonga dia samy namene an'izay tany anatiny dia iny mihitsy le tena natsiro taminy iny aveo hoe afaka samy nameny tao anatiny dia nilay be le izy. Ny tena tiako rehefa mitendry miaraka amin'ny zalahy ohatra mba mahatsiaro hoe mahay satria zalahy mahay be. Ny zavatra tena hoe tiako aloha dia ny fifankafizana ihany le zavatra jouenay mihitsy. Afaka maneho ny zay aty anatika any na dia kely ary le izy dia misy acceptation milay be zany entre anay zay ny zavatra tena hoe tiako. Hitako hoe alaise be foana rehefa miaraka amin'ny zalahy satria misy le cohésion surtout cohésion de maturité discipline dia rehefa miaraka amin'ny zalahy dia ohatra ny hoe mba maneno tsara zany zavatra ataontsika zany satria ny anahy zavatra tsotsotra kely ny zavatra ataoko amin'ny gitara miaraka amin'ny zalahy koa mivoatra ohatr'izay dia mahazo tsirony amin'le zavatra ataon'ilay basy gitara ny feo amin'ny fy ohatrany hoe tena le hoe misy ainy le miaina an'le hira sur scène sy le miaina an'le hira rehefa mitendry anazy mihitsy ny tena anisan'ny zavatra tena hoe tsy haiko hoe ahoana manazava anazy fa tena milay be le izy tena tiako. Ny hira efa hatramin'ny tena mbola zaza kely dia mihira za le forcena mihira eny rehefa le misy fetim-pianakaviana le forcena ajoro be eo ampovoan'olona dia mihira dia mihira tendry efa taty arindrina indray satria te classe de terminale teo manomboka nisy gitara afaka nikitikitiana tsy anahy le gitara fa namana azy ohatr'izany 2012 aho vao nahazo ny gitarako voalohany dia tamin'izay aho vao tena afaka nitendry foana. Ie, tena efa tena tia mihitsy. Za mahay basy, mahay gitara dia mahay clavier koa, mahay ukulele koa, mahay kely tena vao nianatra kely mihitsy. Tonga anaty hitendry basy aloha misy zoky be anankiray zay basiste izy namany zokinay izy tamin'izany fa efa lasa mpikama be koa zay dia nahita anazy nitendry sur scène tena anisan'ny hoe nampientanetana be ny tato anatika tena tiako ny instrument tendreny iny dia izy aveo nanome opportunité anah hoe tia lara hitendry ozy izy. De base aloha manano mozika klasika be zay dia acoustique foana fa électrique kokoa moa zany tena hipetrahako amin'izao fotoana izao. Ny hira ny Tarika tena anisan'ny tiako ny mitendry anazy ry fitiavako zay ny hira tena hoe anisan'ny afa tsy hampazavatra kely tena ohatrany hoe manindrona fo kely mahafinaritra foana isaka mitendry an'iny hira iny. Alaise kokoa rehefa hira somary metsika somary
mihetsika hono nanazavana somary rythme kokoa. Reko ohatrany hoe nofinofy tanteraka dia manana anjara toerana tena ngeza be izy. Tsy nireko amin'ny mahareko azy ihany fa nambany tsiraray eo amin'ny reko tena fianarana be ary zalahy tena wow, tena mahay be mihitsy ry zalahy ary tena sambatra be zahay tafaraka. Tsy ohatr'izao nireko raha vao tsy eo daholo ireo bany tsiraray avy ireo. Ry zalahy tena talentueux be daholo aloha, na diary io na ife io na i prince akoho io, manana talenta be, manana zavatra be zany dia tena tia mianatra daholo koa dia tena misy fivoarana daholo, mahafinaritra daholo mahay. Zalahy unika be daholo, tena hoe unika satria raha ny niveau musical anay mety misy ary tsy nianatra mozika koa nefa ny manan-javatra be tsy tambitamben'ny saina, manana io zany expérience be ry zalahy dia hitako hoe afaka mandeha lavitra be kokoa. Zalahy aloha tena mahay e, mety mino hoe izay koa ny tenin'ny zalahy fa za tena ataoko hoe toraka salia amin'ny zalahy fa tena manana zavatra be, tena harena be ry zalahy, artistiquement mihitsy zany ataoko hoe tena manana zavatra omena daholo ry zalahy dia milay be le